miarabantsika rehetra amin'ity andro anio ity. Aizatsika fa resaka kely tsika eto. Satria de tena manabado tena manambanimbany vahoaka, manao ny vahoaka tsy nianatra mihitsy ny ty fitondrana fanavoazana ty. Ty fahavoazana ty. Eo zareo de mody milaza ndray fa tsy apandany an'le hofoanana ndray nefa zareo ihany nanao anio de milaza zareo zao fa miaraka mitolona ny vahoaka ndray tsy manaiky an'io zareo mianakavy eo de miaraka amitsika vahoaka madinika ndray zany zareo zao tsy manaiky an'io ny zareo namoaka anazy anazava eto hatreto. Faly miarahaba atsika rehetra ny tenako Madame Lewis. Somary mitsikitsika eto satria de tena hoe proof metoka mitenda fa tena manao ny vahoaka sagnagna. Surtout ifiteny sy teny tena manabado olona, manasagnagna olo. De io ndray Mikaela milaza fa tsy manaiky an'io zay, tsy manaiky an'io nefa zareo ihany namoaka an'io. Mazava ho azy moa zany. Ny etra tokony alohatsika de azavaiko eto hoe anteny gasy mazava tsara. Ho atsika zay mba manana tôbily efa voromodika tamin'ny 1900 kalalao de mandoa vola be. Fi zareo manana tôbily alika sa afaka misozo sanandro de 5000 ariary. Nefa ny tôbily zareo tsy miasa akory. Fa mandeha avion zareo, mandeha manao la vie tsangatsangana, mahita vola business zareo de mizarazara kely. Fa ny andoavanao aniny amietra aveo de mandotrosa anao sy ny taranakanao mandrakizay ozy sy teny mahay azy. Hitanareo am'izany le fitondrana zany. De inona natao fa tsy zahay nanao an'io fa i Rajoelina. Efa hitan'olona mifika anareo le likamaty. Zay nataoko hoe kely sisa ny momba anareo. Zao izy ianareo zay manana tôbily tranainy tamin'ny 1900 kalalao tompoko de mandoa vola be isa-taona. Na ny hanohaninareo tsy hitanareo. Iza moa ny olona manana tôbily farany antitra ao ny mahantra. De ny mahantra ihany mandoa vola be. Zay zany ataova anatin'ny sofonareo zay. Raha ny tôbily anareo zany somatra anay satria nareo le tsy mpanambola reny. Le mahantrahatra kely reny fa mba te hanana fiara kely rehefa mba hitsangatsanganana amin'ny patekoty sy ny karazany de ny vola lohatenisany raha ohatra diesel de 120 000 ariary. 1 chevaux à 4 chevaux. Satria tsika moa mahantrako. Tsika le mbola tsy mavidy elektrika ohatran'le tsy vaninareo de mandoa vola be satria mahandro tenisany. 120 000 ariary. Ananatenisany ve zay? 15 juin farany sinao migadra ozy fanirso. Za zany eto de anisan'le migadra koa satria manentana olona tsy andohany io. Zay manentana olona tsy mandohany io de migadra. De nandefitra kely le likamaty hoe allo farany taona ary de hita tenisany ao. Anareo vahoaka madinika zay tsy te andohany io farany taona ary mba menainareo raha ohatra ka niady varotra kely zareo. De farany taona hony satria ny ferana teo hoe 15 juillet. 15 juillet ozy le likamaty zay tsy mandohany io de zay. De miomana atsakana polisy à gauche à droite. De hita fa miakatra le vahoaka de hoe alao ary aemitra kely amin'ny farany taona zany. Ny tôbily tenisany tamin'ny 1900 kalalao zay nilovany tenisany tamin'ny reny be ny tenisany tany de mandoa vola be kokoa toy zay ny elektrika ananan'ireo mpanakarena mpambotry firenenareo. Jereo ny tôbily zareo. 120 000 ariary ny alohanareo amin'ny farany taona zany satria nandefitra zareo nandefitra amintsika anareo vahoaka zareo mpitondra fa tsy natao amin'ny 15 juillet. Tena maika ty angorombola inona loatra mampirangorango an zareo nefa zareo raha mba efa manondra narena kibony tany. Efa mba avela manao fianana miaraka amin'ny avion, mandeha mitsangatsangana manditsapiky, mandeha mazenga, mandeha mirevy, mandeha inona de mbola tsy ampy anareo ve zay to fa de le vahoaka mihitsy ny kikisanareo. Tena hoe kikisanareo. Ohatry ny akoho ihany. Ohatry ny alika ihany tsy mampitovy ny vahoaka amin'ny biby. Dakadakana de miforotra de aveo tsipahana tsy mbary ndray rehefa aveo. Volosana de aveo amin'ny vola reny 250 millions d'ariary zany sy dikany amin'ny etratsika rehetrarehetra raha tena mandoa an'io tsika. Aveo tsipazan'le 250
250 millions d'ariary. Non, 2 francs. 50 millions d'ariary avy eo atsipitsipy an'iny ndray hoe inona ianareo e nefa ny hetrato mamely ao vilezina ny hetra amizay avy eo alohanareo sy ny taranakareo andevozony hetra mandrakizay. De ahoana amizay zany le tôbila tsika ratsiratsy mba nilovana tamin'ny dadabe sy ny dadabe iny satria tsika tsy avovidy raha io fa efa ny fiainatsika malagasy zay efa mahantra fa diranovana io. Zay zany le hoe fanavoazana tadiavinareo de miomana nareo mandoa an'io fa ny fetrany nandefitra kely ny fahavoazana hoe farany taona. De ny essence 115 000 ariary. 115 000 ariary. Un 4 chevaux io alohanareo io. Zay zany ny zareo. Zay manentana olona tsy andohany io de migadra anatin'izany le isy satria manentana reo tsy andohany io. Io amizay fa lalaoviny zareo ny sainareo. Nanao fanambarana amizay sy teny hoe tsy zahay tompoko nanao an'io fa i Rajoelina fitondrana teo aloha izy ozy sy teny. Maheno tsara satria zay foana manko io anodinana sainy vahoaka. Fitondrana teo aloha nanao an'io, fitondrana teo aloha rehefa tratra zareo amin'ny agegeny zareo sy ny fahaizany zareo ny abadony zareo. Fantatrao fa nisy nanao an'io Rajoelina tamin'ny Rajoelina teo ve efa nisy proclamé an'io zavatra io efa nisy fanambarana an'io ve tsika vahoaka tamin'ny fitondrana Rajoelina teo na hainao an'io ve tsika raha efa nainao an'io tsika tamin'ny Rajoelina efa ny revolte fa ela satria raha fiainatsika ao tompoka tsy ahafahana andohany ty mihitsiny. Ity zavatra ty TVM ty taxe ty de efa ao anatin'io nampidirina ao anatin'ny carburant viditsika io. Efa mandohany tsika zay mampiakatra an'io carburant io. Efa anatin'io io zavatra io. Fa lelika maty te hinana double satria tsy araka atsika vahoaka zay fa be de be mikomante ao amin'ny koa mahatakatra an'io daholo hoe efa ao amin'io carburant io vidina ampandehanan'io fatina motera tamin'ny 1900 ny tompoko ty taxe alainareo ty efa anatin'io fa te hinana double te angalatra amin'ny vahoaka angalatra amin'ny patron le mpiasa majinika mpamboty firenena mpitondra fanjakanareo. Efa anatin'io io carburant vidinareo ampandehanareo ny motera kelinareo io zavatra taxa io TVM takiny zareo amin'ny vahoaka majinika io. Mila haitsika ty zavatra ty fa zareo te ataky double satria averin'ny betsaka ny vahoaka tsy mahatakatra an'le izy. Alors que hitako mety be de be nareo mikomante ao tena olona manam-pahaizana daholy maio. Ity lalàna ty projet de loi 015/2025 projet de loi 015/2025 Iertsalama no nanao sonian'io. Zay pré-ministre ny fanavoazana. Iertsalama nanao signature an'io. Pourtant, LFI 2026 nosoniaviny PM fanavoazana Iertsalama. Tena hoe alohany teny aminareo to de noteko tsara aloha. Mila manamary proof tsara aloha. Mila manana proof bobiteny. Projet de loi 015/2025 portant LFI 2026 nosoniaviny Iertsalama fanavoazana. Iertsalama fanavoazana. Ary efa adopté io loi io tamin'ny organika LFI. De navoaka nareo. Ianareo ny adopté azy nareo tao amin'ny Assemblée nationale navoaka nareo le izy. De io navoaka nareo io de rehefa tsy zakany vahoaka de eo anareo zany mitabataba mody manampy ndray hoe tsy manaiky an'io zay ianareo no namoaka anazy. De lazainareo fa Rajoelina tary amin'ny 1949 tary. Laninareo le izy
rehefa nosy ny avy ny herintsara matony voasy ny avy ny herin-tsalama laninareo le izy efa adopté de ianareo ndray milalao sainy vahoaka avy eo hoe tsy zay nanao ny fatary amin'ny fitondrany Rajoelina efa io mazava be io projet de loi tamin'ny 015 tamin'ny 2025 arosy ny avy ny herin-tsalama ministry ny fanavoazana de ny député ny fanavoazana no nandany azy avy eo nisy proposition mety tanoany fa tsy nasany Rajoelina ny tanterahana satria vino vahitrany vahoaka de tsy nasa izy fa ianareo no nasa satria zakazakao itsikitsao anjakana zay ny anaovanareo an'le vahoaka itsikitsao anjakana mazava ho azy ny karana zay teneninao tsy mandoa etra zareo miara-miasa aminareo mitaraina ny toliara ray matoly hoe karana toliara tsisy mandoa etra resaka be fotsiny nataony sy teny igny fa ny karana rehetra tsy mandoa etra mandoa zareo fa aty amin'ny mpitondra fanjakana de tsy deklarena ny karana rehetra zay mpamboty firenena tsy mandoa fa any amin'ny mpitondra zareo ny mandoa fa tsy amin'ny kitapo-bola-panjakana reny tsy kitihana reny deja lelika maty mitondra tsy manana tobila antitra oatra tenisany mahantra velona reo ne zareo voiture électrique zareo hybride ny tena napetrany tsara mihitsy 5 000 ariary ny alohan'ireo mpamboty fanjakana reo satria zareo mahavita mividy voiture resaky ny 2 minitra ary électrique hybride luxe fa tsy ohatry nareo tobila kadadraka mba nilovainareo tamin'ny ray aman-dreninareo zareo tsy tratrany ty fa ny vahoaka majinika no tratrany ty de matoriany nareo fa na io farafara io fikodoro atorinareo de mbola andoavanareo hetra io mba atorinareo anatiny kanal hoavy zany ary nareo mirenireny tsy anasa io de mbola hoavy anareo andoha hetra isa tokon'olona etra isa ina moa fomba fiteny taloha iny etra isanda hoavy zany fa nareo de kikisa nareo tsy afanareo mihetsika tsony satria zay le la loi gouvernement Poutine zany fanarahany zareo zany mila tsindrina aloha ny vahoaka tsy afaka mihetsika tsony de zay anaovana azy amizay efa manaiky ny fitondrana rusiana fa iantoka ny fifidiananao zay ny tsindrinanareo io amatsy volany Rusy zareo ny trasetra karakara ny fifidianana izay io gouvernement Poutine mila tsindrina aloha ny vahoaka atao minany mba tsy toizako an'izay zay mampitabatabana eto mba hitongavanareo saina de ny revolte amizay ny vahoaka de manomboka miparitaka eran'ny réseaux sociaux inona amizay nataony lalika maty tsy zay nanao ny fa Rajoelina foanana io ohatry hoe zareo ndray zany miaraka ny vahoaka foana nde tolona io zavatra navoaka zareo io TVM io miaraka ny vahoaka ndray zany i Mikael izy teny miaraka ny vahoaka ndray izy tolona an'io famoanan'io TVM io miaraka aminareo vahoaka ndray zany izy miaraka aminareo mpitondra moto izy miaraka aminareo mpitondra tobila tamin'ny 1900 izy miaraka amin'ny vahoaka majinika ndray zany Mikael sisy teny eto de ozy nareo hoe oui tena manoana anay izy fa izy mihitsy ny tena hitolona iaraka aminay izy hoe tsy manaiky an'io zay ny tenen'ny Mikael hoe tsy manaiky an'izy de miaraka mitolona hoe tena tianay Mikael ty la so de asoroko ny solomasonareo so de tsy azy nareo zavatra teneniko de mbola miteny ray nareo hoe tena tianay Mikael fa io izy tena miaraka hitolona aminay fa tsy manaiky an'ty TVM ty tsy manaiky an'ny TVM ty i Mikael de io izy hitolona iaraka aminay vahoaka merci tena hafa ihany le kapsat hafa ihany Mikael fa de io ndray izy nanampy anay am'ty sy tokony andoavana an'ty TVM ty ozy nareo ndray avy eo Jésus Marie Joseph inona loatra inona ny rano haninareo
inona de lazainareo fa tianareo ndray sy teny satria tsy manaiky an'io koa sy teny nefa zareo no namoaka an'io nampandany an'io lalàna io ary navoaka ny publika am'izay iny le DGN iny nanazava mikasika an'io tsara nivoaka azy ary io tamy Rajoelina tsy nisy an'io tompoko tsy proclamena tsy nisy ny adopté an'io fa zareo député ny fanavoazana ny namoaka an'io lalàna io Eritsalama PM fanavoazana nanao signature an'io sokafo ny masotsika de ato ambadika anareo vahoaka ndray satria tsy zakanareo lehetra de ao ambadika ndray zany Mikael manampy anareo izy sy teny hoe tsy manaiky an'io zay tena lalaoviny zareo sainareo re olona nefa nareo mbola manatsaina tsara afaka mitsara ny zava-misy zay foana zany anaovana zareo anareo zay foana fa izahay tompoko tsy azony zany fa ianareo zay mbola tsy afaka misaina tsy afaka mandinika no tratran'izany manipulation de masse zay de teneniko anareo zay rehefa tsy hetsika amin'io nareo de avelao sovalin'ireo any sovalin'nisy teny sy Mikael allo no anaovana ny any am'zareo raha tsy vitan'zareo varira maty afenipeny zareo ny any am'zareo tsy toliara manontolo tezitra mihitsiny surtout amy sy teny tezitra be niova ny comportement sy teny manao comportement n'olona besandry tena lasa tsy manaja tena na izy miteny manambanimbany ny olona député ao milaza fa Heroda mitondra mandrak'izay fanaovana zao tena hoe imageny Heroda mpanjaka mihitsiny imageny sy teny am'izao Heroda aitsika daholo tantarany Heroda manao imageny Heroda sy teny fantatsika Heroda fa mpanapaka lohan-jaza izy nalaza zany Heroda zany tantara masina zany Heroda mpanjaka zay mpanapaka lohan-jaza satria io eritreretiny itondra anohanany plasiny Heroda mpanjaka itsika le histoire ny Heroda mpanjaka nienjena hatramin'i Jesosy hatramin'izany satria so de angalany toerany hoe io no soupçonnena ho mpanjaka zay olona soupçonnena ho mpanjaka rapitsy de nitapahany Heroda ny lohany na zazakely io na iza io zay sy teny zany am'izao fotoana zao zay madesy atateraka mihitsiny manao lohany Heroda na zazakely na iza atoa mba hitazomany sezany zay partagenareo ty kivy mihitsy toliara ny aty zaza maty tsy mivaky lozy fa ny sezany io ihany manahira anazy zay tenenako azy hoe tena tsy natsino apotony hatramin'ny fatiny Jean-Jacques Rabenirina zay nieritreretina ho rahalanao fa iny tsy mijanona iny fa ianao tompo de manao lohany Heroda mpanjaka mpanapaka lohan-jaza so de hambanamboarany ny toerany eo amin'ny plasiny vonivonony hatramin'ny tapitapany ny tendan-jaza rehetra histoire maro tantara masina zany zay olona manodidina azy de eliminena io resaka plasy seza io ihany satria ho mpanjaka mandrak'izay teo mpitondra mandrak'izay de vonona eliminena zay manelingelina zay ny histoire ny Heroda izay hoentiny sy teny am'izao fotoana zao fa anjaratsika vahoaka mandinika ho iza le mpitondra atsika zay mivadika ao faratsika eo ndray izy hoe tsy manaiky an'le TVM zay foanan'io zay miaraka vahoaka zay faranareo vahoaka foana tsy manaiky an'io zay i Rajoelina nanao an'io zany ny lalaovany atsika am'izao fotoana zao de mbola manaiky tsika matory avao nareo matory avao fa zahay miezaky manokatry ny masonareo hoe aizakatraizany toerana misy anareo vahoaka malagasy majinika am'izao zay ezaka atao tsinirina poteo mba ho lavo zay fa tena malahelo zany mahita an'le manipulation ataony zareo Mikael sy teny milaza fahafarany vahoaka ndray zareo ho fanana ifatsekenay fa Rajoelina zany ray zany isika moa mijaly mahantra efa tsy de mahafaka mandinika an'izany lavitra be itsony fa zaraza mba hoe niteny zareo hoe fanana ndray io mitsapatsapa zareo hoe zaka fa ikika anareo mahantra hampatrana tsy afaka mietsika tsony de migalabona am'izay ry relika maty
miaraka amin'ny risitry ny risy efa vonina andeha amatsy ny fifidianana na ny ray be nareo apasana tsy andeha iseho aminareo tsony hoe ampanofy anareo ny zavatra tsara sy no avinareo maty tanteraka na ny lolo na niangatra ny ray be nareo raha io mitohy tsisy ampandeha ampanofy anareo tsony na ny ray be nareo any apasana raha reo mitohy zay fiainana efa porina niangatra tompoko tsy fo am'izany tsony tsy andeha ampanofy anareo mianakavy tsony na niangatra ny razanareo na zareo arazara zareo maty miala an'io fantrana be sy fanadevozanireo mpitondra fanjakana tsy manjary reo zay de teneniko anareo zay aoy anjaranareo mieritreritra tsisy angatra ifo amin'io tsony raha ifo zareo de niangalanareo moandao io faty fa tena tsy zakanay mahita ny fijalianareo amin'io zay ny atao niangatra ny ray be nareo fa tsisy andeha itenenareo hoe tsara io hoe tsara tsodranonareo tsisy angatra andeha ame tsara tsodranareo ny fitondrana fahavoazana io mikiky vahoaka mpamon'olona zay teneniko anareo zay anjaranareo mieritreritra afaka mitsatrehitra anao afaka mitabataba nareo ny zavatra manjony vahoaka fa io tsope mbola tsy izy io tsapatsapa de nizao de foany miala reo miala mpamon'olona mieritreritra vahoaka sagnagna mieritreritra vahoaka adala lalana na vahoaka any zareo ihany no molalaovany any sainareo satria hitany mafanafana kely le resaka jugière mafanafana le jugière misy zavatra tsy apoizinareo ny afarany ty zavatra ty de mody avoakany le ino sy le TVM de raha tsy ny révolte atsika efa mbola varina tary amin'ny jugière de nitoizandreo le TVM fa tsika en même temps tsika ny révolte tato am'le TVM de tiany koa mba concentrereo tsika de adino le jugière le faty olona be manadala olona mpitondra ambony adino satria concentré atondray tsika de rehefa concentré atsika de tambatambazindray hoe afaranareo zay tompoko tsy poran'io koa ozy Mikaela sy teny zay koa tsy poranareo vive le malagasy mahatra mandrakzay fa zay tena hoe malaelo anareo tokoa fa alao asoronareo de eo ndray tsika misaotra sy teny misaotra Mikaela tena tianay marinareo nao koa hirabe tia iha koa tianay vatany iha la Zagnahary Jésus Marie Joseph tsisy olona azy rebrebe neto fa hainay marina mitsangana nareo vahoaka malagasy zay niana fa raha nareo tsy mitsangana amin'io fa satria io faratapo mafy be io tsy atsika mbola iseho rapitso fa mitsangana zay ny azoko resana amireo madame Lewis miomana trano mila miomana trano fa de mbola tsy mainy trano de avoay malaky ny entana mbola tsy mainy trano avoay malaky ny entana fa tsisy nenina aloha zany fa tsy metsy afara ny nenina tsy tombotsoanay manokana fa zay ty fa manana ny fiainanay aoia tonga de tsoroko aminareo zany tsy tombotsoako za irery fa nareo rehetra ho an'ny vahoaka malagasy zay kikisana am'izao fotoana zao tsisy zavatra asa ataonireo raha tsy mandeha mitokana tsisy henatra mandeha mitokana an'izao misy ny continuité de l'état fa ianareo tompo de tsy mananasa fa mandeha mitokana de manao fety revona bandy lamboto zany ianareo mitondra véhicule luxe inona mandeha avion de ny vahoaka moto iaka maroanreo olona mitondra moto reo tsy anasa zara reo manao taxi moto kely mba hitondrany hinana hanina androany manofa moto mandery ino ny sasany mitsy mahavy tobila de ino eto zareo miasa hitako loatra ary moto zareo fa moto efa karokany avy any an-dafo occasion azo nareo tsara le tena poro anareo mpitondra moto rehetra za occasion avy any an-dafo efa tamin'ny 1900 firy moto eto zareo de ino ny atsaratsarana satria tsy mahavoavidy moto lix oatra nareo sy ny zanakareo mitondra voiture lix électrique reo zareo de zay no mahatonga an'ireo moto reo mirevolte satria tsisy moto vaovao tompoko ny motonireo fa moto efa tamin'ny 1900 dadabenay tsy mahavoavidy vaovao reo de normal be raha mirevolte reo mpitondra moto reo ary mandiana tompoko
mandiana mitsangana nareo, mitsangana tena manentana anareo za aza rebrebeny sy teny sy kolonela hoe tena tsy manaiky an'io koa zay ambadika anareo koa zay no negatif tonga de ary reo zay mahatonga anareo ataovo ita anareo aza manelingelinanay vahoaka majika zay efa pitenareo fa mandiana concentré manamboatra fonja efa nitenanareo mpiry hoe te manaova fonja fanavoazana aza miditra tsy ilainay nareo aza mandeha mody manampinampy anay aty efa mipitenareo zahay zay nandrandra fanavoazana fahavoazana ny azonay zao tsy mila anareo zahay aza tsy ilainay kory nareo manampinampy anay mandiana manao fonja concentré fa zahay avelao ato efa nataonareo mihinana tsy fihinana zahay de ho avy zahay mbola tsy nisy zavatra ohatran'ity hoe enim-bolana nomboka 10 volana efa mikaikaina vahoaka hatramin'ny fitondrana fanesy zay de tokony hampandinianareo zay mbola tsy nisy oatra zao hatramin'izay fitondrana fanesy enim-bolana 10 volana de efa raikitra io trano be amboarinareo zany ahoana mietra an'io koa fa io any vahoaka io ary miangavy anareo ho avy ny fanasorana an'ireo ianareo amin'ny aéroport tandray so de misy mamoaka an'io fa ho fantatra izy fantatra izy hoe iza namoaka an'ireo amin'ny aéroport ho fantatray zay mamoaka an'ireo amin'ny aéroport zay de efa miteny zazay ho fantatray renseignement sûr makasitraka atsika rehetra madame Lewis ho an'ny tanorazana ho an'ny tanjanaka sotra tompoko ho an'ny Madagasikara